Iverina eto an-toerana indray kosa ary isika eto an-drenivohitra mahakasika kosa ny fanapoahana vato eny amin'ny kariera na Ambatomaro dia manohitra an'ity raharaha iray ity ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny siten'ny mpianatra tsy mifanalavitra izany toerana fitrandrahana vato izany tsy noho ny olana samihafa sy fiantraikany ratsy samihafa moa hateraka izay fanapoahana vato eny amin'ny kariera izay ny andinjininy ary no entina amintsika. Ny volana Desambra 13 dia nisy ny didi nivoaka fa tsy azon'ireo mpitrandraka vato atao ny manapoaka vanja na ny dinamita eny amin'ny kariera. Ireo mpianatra manodidina ny kariera eto Ambatomaro dia manohitra ny fanapoahana izay tiana hotohizana amin'izao fotoana izao. Ny fandehan-draharaha izay efa nisy tetỳ amin'ny manodidina site zany manoloana ny fanapoahana vato tetỳ dia efa nisy ny didy izay navoaka ny tribonaly ny tsy hanapoahana intsony ny vato eto amin'ity manodidina site ity. Dia izay zany no angatahanay mpianatra tombotsoan'ny mpianatra no arovanay ity mba tsy hanapoahana ilay izy intsony. Izay akory tsy manohitra ny hoe fitrandrahana vato satria asan'ny maha-olona io. Fa ny angatahanay mba trandrahana ilay vato fa tsy mba tsy apoaka intsony ilay dinamita ety satria tena be ny site simba vaky ny tafo mitresaka ny trano ary raha vao mipoaka ireny dinamita apoaka ny zareo manodidina ety dia miara-mironjona daholo ety manodidina ety ka lavinay marindrano zany ny fanapoahana vato izay mbola tiana hotohizana indray amin'izao fotoana izao. Dia izay mpianatra moa zany dia sady miaro ny tombotsoan'ny mpianatra ary koa manambara izay fanambarana izay mba hiarovanay ny efa kely site kely anananay satria efa maro ny fahasimbana hita nandritra n'izay fotoana maro izay. Dia manaraka izany koa mahakasika ny resaka rano ety amin'ny site zany angatahanay mihitsy ny fanjakana mahefa zany mba hamaly ny etaentanay mpianatra satria ety dia indray mandeha indroa isan-kerinandro ihany ny rano mandeha ary amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 4 eo ihany ny fandehanany dia olona vitsy mahazo ao anatin'izany. Nanamafy moa ny filohan'ny mpianatra Betsileo monina ety amin'ny site ety Ambatomaro fa ny tombotsoan'ny maro no jerena. Ny tombotsoan'ny mpianatra no rovanay rehefa simba ny site ny fanarenana azy angatahana volany fanjakana 2 taona tsy mivaly ny fangatahana be ny olona sedrainay ny rano anisan'izany. Raha ny hita tena toerana dia misy ihany ny vokatra azon'ireo mpitrandraka na dia tsy mampiasa dinamity azy izy ireo ary nanamafy izany ny mpitrandraka tsy mampiasa ny fanapoahana. Fangalana vato ety zao dia resaka mantoto zany natanana ireo fa zay tsy manapoaka izay mihitsy zao ny vato azy fa tsy manapoaka vato zany fa manjotena reny amin'ny hoe anatin'ny herinandro zany mavita any amin'ny 3 camion any isan-kerinandro raha manao raha. Ireo mponina manodidina ity toeram-pitrandrahana ity ihany koa dia mizaka ny tseran'ny aina vokatry ny fanapohan'ireo mpitrandraka dinamity izay miteraka fahasimban'ny foto-drafitr'asa toy ny trano izay mitritra ohatra.